miaravantsika rehetra tafahoana soamantsara eto amin'ity vidéo ity. Ny tantara ifampizarako aminareo dia tantaran'ny tovolahy mpinamana anankiroa. Samy miaramila izy ireo. Tamin'ny fotoan'ady no nitranga ny tantara dia lasa niady tany amin'ny vavahady izy mirahalahy. Rehefa tany ary dia voan'ny bala ny anankiray. Rehefa tonga tany amin'ny camp ary ilay namana tsy vody gaga tsy nahita ny namany teo dia nieritreritro hoe aiza zay dia azony an-tsaina avy hatrany fa voan'ny bala zay. Dia lasa izy miverina tany amin'ny toerana nitrangan'ny ady. Tamin'izay izy dia nanana herim-po be satria raha sendra mbola misy fahavalo any aho vao tifitra fa no le fitiavany ny namany dia nireseny izay tahotra zay ka vonona izy niatrika loza. Rehefa tonga teo amin'ny toerana nisy ny ady, nahita faty-olona ampatrapatra betsaka izy dia nitedaviny tao ilay namany. Ka efa kely aina eo am-panariana aina ny namany no hitany dia niteny taminy hoe fantatro fa tsy maintsy ho tonga ialahy. Izay teny izay dia nanome hafaliana be ilay namana salama tsara fa fahatongavan'ilay namany dia nanome hery lehibe ilay namana naratra dia maty izy dia izay nijanona tao am-pony le velona hoe fantatro fa tsy maintsy tonga ialahy. Dia ho asiantsika fandiniana kely ary. Inona ary no azo lazaina mikasika an'le tantaran'izy mirahalahy teo dia le fifankatiavana. Izany hoe ninona tranga eo amin'ny namana anankiray eny fa na dia ohatra aza ka hoe tsy maintsy misedra olana goavana ianao hatramin'ny fahafatesana dia izay fifankatiavana izay manesika anao, manery anao hijery ny namany. Dia vokatra izay fahasahin'ny anankiray sedra fahafatesana nanome hafaliana lalipaka ilay namana teo am-pialan'aina. Moa izy koa ilay nanome hafaliana nanana hafaliana lalina satria nahita ilay namany talohany nahafatesan'ilay namany dia nanome an'izay hafaliana izay ka sady nanana hafaliana ilay namana nodimandry noho izy raha teo nanana hafaliana. Nalainy ny fatin'ilay namany dia netiny dia ny hafaliany rehetra nahita n'ilay fatin'ny namany fa tsy hoe sanatria very faty ilay namana. Dia manentana antsika rehetra ary eo amin'izay fifankatiavana izay mba hahafoy hatramin'izay heverintsika ho sarobidy indrindra, hahafoy hatramin'ny aina sahala amin'ny nataon'izy Kristy noho ny fitiavana satria tsy misy manam-pitiavana lehibe noho izay mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Misaotra antsika rehetra ary.